إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Deras fankasitrahana tolotratsika ny tompo ilay nahary an'izao tontolo izao, ary tsodran'ny tompo Allah ny irotsaka amin'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam sy ireo fianakaviany sy ireo mpanaradiany ary ireo mpanaraka azy ireo mandra-patongavany andro farany. Eny voatsiela lavitany volana ny Ramadan, volana izay feno asoavana, volana ny fanompoana, volana ny fiazakazana, mandeha manatona any tompo ilay nahary an'izao tontolo izao. Ka moa ve ny fanompoan'ny mpino silamo voatokana amin'izany volana Ramadany izany sa mandritra ny fiainana iray manontolo? Mazava ho azy fa tompo ilay nahary an'izao tontolo izao, ilay nahary an'izao tontolo izao, izy dia nampisy volana Ramadany ary nampisy ireo volana hafa ankoatra ny volana Ramadany. Ka noho izany fanompoan'ny mpino silamo dia tsy voatokana amin'ny volana Ramadany ihany fa amin'ny fiainan'izy ireo iray manontolo. Noho ny anton'izany, tompo ilay nahary an'izao tontolo izao dia teny ao amin'ny boky masina Al-Qur'an manao hoe wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, tomponao mandra-patongava ny fahafatesana aminao. Zany hoe ny fiainanao iray manontolo dia tokony fenoinao amin'ny fanompoana ny tompo ilay nahary an'izao tontolo izao. Ny fiainanao iray manontolo dia tokony laninao amin'ny fanompoana ny tompo ilay nahary an'izao tontolo izao. Ny anton'izany ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam niteny manao hoe rehefa tonga andro ny fitsarana ka mitsanga eo anatrehan'ny tompo ilay nahary an'izao tontolo izao zanak'olombelona, dia ho antaniny tompo ilay nahary an'izao tontolo izao mikasika fiainana izy. Anisan'ny fanontaniana izay apetraka ny tompo ilay nahary aminy mikasika fiainana, laniny tamin'inona izany fiainany izany. Hitantsika fa ny fanontaniana izay apetraka ny tompo ilay nahary an'izao tontolo izao dia tsy mikasika volana Ramadany ihany fa mikasika ny fiainana iray manontolo. Izany dia milaza fa sika dia tokony manompo any tompo ilay nahary an'izao tontolo izao mandritra ny fiainantsika iray manontolo fa tsy amin'ny volana Ramadany ihany. Ka noho ny anton'izany, noho izany mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam niteny tamin'ny mpanaradiany izay atao hoe Abdullah ibn Amr ibn al-As hoe ya Abdallah la takun mithla fulana fa innahu kana yaqumu al-layl thumma taraka qiyam al-layl. Ipaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam niteny tamin'ity mpanaradiany izay atao hoe Abdullah ibn Amr ibn al-As ity hoe ory Abdullah, anao dia aza manao tahaka ny fulany, aza manao tahaka ny Rayano dia nanompo antompo ilay nahary an'izao tontolo izao mandritra ny alina tamin'ny fiainana ka navelany izany fanompoana, izany fanatanterahana fanompoam-pivavahana soala amin'ny alina izany. Ka aza manao tahaka izany ianao, teneny mpaminany tamin'ity mpanaradiany ity. Ka izany afatra izany dia mandia amin'ireo mpanaradiany mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam rehetra, mandia amin'ireo mpino silamo rehetra fa hoe raha misy asa soa nataonao, raha nisy karazany fanompoana izay nataonao dia aoka mba ho tohizanao mandra-pahafatinao izany fanompoana izany na izany asa soa izany. Ka noho izany ireo ezaka rehetra izay nataontsika tamin'ny volana Ramadany moa ve ajanona tsika tanteraka
ireny ezaka ireny moaviajanonantsika tanteraka ireny fanompoana rehetra izay nataontsika tamin'ny volana Ramadany ireny, ajanonantsika tanteraka izy ireny noho ny fahavitany volana Ramadany. Tsy tokony manao anjany ny mpino silamo, fa tokony ho tanterahin'izy ireo na dia kely aza ireny fanompoana ireny aorian'ny volana ny Ramadany, araka ny tenen'ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qall. Ny asa soa izay tian'ny Tompo Allah indrindra dia ny asa soa izay maharitra na dia kely aza. Izany dia milaza fa tokony ho tanterahantsika ireny fanompoana ireny asa soa izay nataontsika tamin'ny volana Ramadany ireny, na dia kely aza, na dia indraiky isan-kerinandro aza, na dia mitsanga amin'ny alina ianao manompo Allah subhanahu wa ta'ala indraiky isan-kerinandro mandra-pahatongavany Ramadany amin'ny taona manaraka. Izany tena fanompoana izay tian'ny Tompo ilainahary an'izao tontolo izao. Nisy olona nantany al-Imam Hasan al-Basri ka teny taminy manao hoe misy ireo olona izay manompo ny Tompo ilainahary an'izao tontolo izao mandritra ny volana Ramadany, miezaka mafy izy ireo manompo ny Tompo ilainahary an'izao tontolo izao mandritra ny volana Ramadany. Rehefa vita izany volana Ramadany izany, avelan'izy ireo ireny ezaka izay nataon'izy ireo tamin'ny volana Ramadany ireny. Ahoana ireny olona ireny? Namaly i Imam al-Hasan al-Basri ka teny manao hoe bi'sal qawm alladhina la ya'rifuna lillahi haqqa illa fi shahr Ramadan. Ny teny Imam al-Hasan al-Basri manao hoe vahoaka ratsy ireo olona izay tsy mahafantatra zon'ny Tompo ilainahary an'izao tontolo izao afa-tsy amin'ny volana Ramadany. Satria isika rehetra dia mahita misy karazan'olona izay tsy mahatsiaro ny Tompo ilainahary an'izao tontolo izao izy ireo, tsy manompo ny Tompo ilainahary an'izao tontolo izao izy ireo afa-tsy amin'ny volana Ramadany. Ka tsy tokony manao anjany ny mpino silamo, fa tokony manompo ny Tompo ilainahary an'izao tontolo izao izy ireo mandritra ny fiainan'izy ireo iray manontolo. Ka eto ampamaranana isaonantsika ny Tompo ilainahary an'izao tontolo izao izay nanomentsika tombonandro na hatratrarantsika volana Ramadany, ary mangataka ny Tompo ilainahary an'izao tontolo izao isika mba hatratra Ramadany amin'ny taona manaraka sy taona maro. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.